Falindray miarabantsika am'izao herinandro vaovao zao mino tompo atsika fahasoavana lehibe zany ary ampifaliana manokana mihitsy no mba hifampizarako aminareo ny amin'ny resaka zay indraindray mampisavorivory ny sainy maro dia ny momba ny atao hoe fiangonana. Androany zany raha hiresaka fiangonana dia tsy le araka ny fijery mahazatra fa hoe ahoana no anambaran'ny filazantsara ny atao hoe fiangonana. Ny fiangonana dia teny zay nitononon Jesosy voalohany rehefa nilaza tamin'ny Petera izy rehefa niteny Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, dia ho zay sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy ny fomandranona ny eo anao zany fa ny raiko zay ny an-danitra. Ary za zo milaza aminao ianao ny Petera ary eo amboniny ty vato ty no ahoriko ny fiangonako. Dia voalaza teo le teny fiangonana zay natetika nampiasaina am'izay ao amin'ny baiboly satria moa ny filazantsara ny satana tamin'ny teny grika dia voasoratra ny hoe eklezia. Ny eklezia moa zany dia fitambarana teny anankiroa ekaleo, zany hoe ilazana an'ireo olona zay nantsona ivoaka. Dia nampifandraisin'ireo nandika teny ihany koa amin'ilay Rahal dia ilazana ny fiangonan'ny Israely tany anefitra. Fa ambarako avy hatrany kosa nefa fa tsy mitovy ilay fiangonan'ny Israely sy ny ilay fiangonana nambaran'i Jesosy Kristy Tompo, fa ilay fiangonana nambaran'i Jesosy Kristy Tompo zay resahantsika amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny faritry ny fanekena vaovao zay Jesosy Kristy nanorina azy, fitambaran'ireo zay mino azy, manaiky ny asa-pamonjeny, manaiky fa izy no tompo, mino azy fa izy lay namela heloka tamin'ny alalan'ny nandatsahany rany teo amin'ny azo fijaliana, dia fitambaran'ny olona rehetra zay nanaiky zay asa-pamonjeny zay no mitambatra ho fiangonana. Ary ny amaritan'Andriamanitra azy ny fiangonana dia ao amin'ny sehatry ny fanekena vaovao. Rehefa nandatsaka ny rany Jesosy Kristy dia nambarany fa iny raha nalatsany iny rano ny fanekena vaovao zay alatsaka famelan-keloka. Tena tontolo hafa mihitsy ny aty amin'ny fanekena vaovao. Dia no maria ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa nahaterahan'ny fiangonana dia tamin'ny andro Pentekosta zay nilatsahany fanahy masina. Ny fanahy masina zany dia nirahany ray mba hanamarika ny fanekena vaovao ary hanome hery aina torolalana hitarika ny fiangonana. Ary io fanahy masina dia nambaran'i Jesosy hoe irahany ray amin'ny anarako, tsy hery fotsiny na zavatra na fampitana fiainana fotsiny fa ny fanahy masina dia personne divine, zany hoe Andriamanitra. Zay no mahatonga atsika ho hitatsika any amin'ny faran'izao fampianaran'izao hoe ny tena fototry ny fiangonana dia voafitona amin'ilay nambaran'i Paoly apôstôly hoe ho aminareo any ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ny fiangonana zany tsy araky ny fiheverantsika azy mahazatra, ary ny fahafantarantsika bebe koa ny famaritana ankapoben'ny fiangonana dia mahatonga atsika anana fitsahara eo anatrehan'ny fanontaniana be dia be mipetraka amintsika, satria indraindray reny dia lasa sakana na vesatra eo amin'ny fandrosony ny kristianina amin'ny fanarahandy any Kristy. Ny fiangonana voalohany indrindra dia tsy trano, tsika miteny rehefa ndeha ho any am-piangonana avy hatrany dia trano no antsaitsika, fa iny trano iny raha ny tena izy dia trano fivoriana, efitrano fivoriana.
fa ny fiangonana dia tontolo ara-panahy ary raha ny tena izy dia trano fanahy. Hoy Petera atsangana koa ianareo ho vato velo ho trano fanahy. Rehefa miresaka zany ny tompo tamin'ny Petera hoe eo amboniny ty vato ty, ary zay moa ny dikany Petera vato, eo amboniny ty vato ity no ahoriko ny fiangonako. De Petera tateorina rehefa nanoratra tao amin'ny epistiliny de nolaza tampiny tsy izao rery akory voalaza amin'iny fa ianareo koa zay mino de atsangana ho vato velona trano fanahy, atsangan'Andriamanitra ho tontolo anankiray miavaka ny fiangonana. Eto zany tsika de mahita sady fa ny fiangonana de tokana. Isika mieritreritra aiza ny tena iza ny marina, aiza ny tokony ho alehako. Zavatra voalohany indrindra minoany Jesosy tompo ty hovinjeny anao sy ny ankonanao raha elo zay. Minofy fa nalatsaka Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana ny rany ho famelana ny heliko rehetra. Mino fa naoriny Jesosy Kristy ny fiangonana ampidirana izy rehetra mino azy de zay manana fiainana mandrakizay noho ny finoana ny anarany sy ny asa vitany teo amin'ny azo fijaliana. Ny fiangonana de fitambaran'ireo olona zay noho ny fandraisany an' Jesosy Kristy ho tompo mpamonjy ny tenany manoka de nomen'Andriamanitra azy ny fanahy masina. Amin'ny fotoana iny izy dia tanteraka amin'ilay teny ao aminy koa ianareo rehefa niny ny tenyny filazantsara ho famonjena anareo no nasiana tombo kase. Nasiany tombo kase de nampidiriny ho isan'ny fiangonana. Mbola ho alalintsika ihany zay aoriana kely ao. Noho izany aza sahiran-tsaina ianao, aiza no alehako, iza ny marina, ahoana tokony miendrika zany trano zany, fa ny fiangonana tompoko dia trano fanahy. Finoana no iaingan'ny zavatra rehetra ao anatin'ny fiangonana. Ny fiangonana tontolo ara-panahy izy. Ny fiangonana ihany koa dia tsy fombafomba hoe inona ny tena fomba tokony ho arahana ny amin'ny fiangonana. Tsangana samy mipetraka, andro inona sy ny sisa. Ny fiangonana de tontolo ara-panahy miorina amin'ny finoana an' Jesosy Kristy izay nasandratra Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy. Ny fiangonana de iray ny ten'Andriamanitra hoe ao amin'ny Kristy tsy misy lahy na vavy. Tsy avahany io zany koa tsy midika hoe miala ny toetra lasa zaza ny satria sady tsy lahy tsy vavy de manjary tsy mijoro ho lehilahy ny vehivavy koa tsy mijoro ho vehivavy. Tsy zay akory ny tiany ten'Andriamanitra ambara fa ilazany mihitsy hoe ny tontolon'ny fiangonana de miavaka amin'ny tontolo ara-nofo. Tsy voafetra ny firazanana, tsy voafetra ny hoe mahalana vavy na hoe mahalehibe mankizy, tsy voafetra ny karazana tsy jiosy na jentilisa, tsy mijery an'izay ny resaka fiangonana fa zay mahara-panazy. Noho izany zany raha mihevitra ianao hoe raha jiosy ah de akaiky kokoa an'Andriamanitra tsia, rehefa tonga ty an-tany Jesosy dia mazava le fanambarana mihezinezina. Ary jiosy ny nanambarany an'iny voalohany indrindra de Nikodemosy nanambarany toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Io de mitovy larina mihitsy eo na jiosy izy na malagasy, iko Paoly apôstôly na voafory izy na tsy voafory. No zany de aoka tsy ampanahirana anao ny sao de tokony ho jiosy de mba anakaiky kokoa an'Andriamanitra, sao de tokony hanao fiakanjony a na ny fombafombany na mahay ny teniny sy ny sisa sy ny sisa. Tsia ny tontolo fiangonana de ara-panahy ranoray
fa raha miresaka antsika le hahal ny amin'ny Israely dia iny firenena iny resaka karazana zay iny lay fiangonana tany anefitra fa ankehitriny reo miresaka fiangonana ny tenin'Andriamanitra dia miresaka ny olona rehetra ary zao no nambaran'ny tompo hoe rehefa ho asandratra ny zanak'olona ozy dia taona ny olona rehetra hanatona azy ny olona rehetra ao anatin'izany tsara mihitsy ianao zay mijery ahy io na mainty hoditra ianao na fotsy hoditra ianao na zarazara hoditra ianao na voafora ianao na tsy voafora ianao ny finoana no mitondra n'le izy mino va ianao fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra velona mino va ianao fa izy lay tompo nomen'Andriamanitra reny fahefana rehetra ary mino va ianao fa izy lay mpamonjy tokana mitondra ny heliko teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rany famelana ny heliko rehetra Jesosy no mampiditra no anatin'ny fiangonana ara-panahy io noho izany ry havana dia azavely anakirotana ny sainao dia mahita tarakely zava-nisy mitranga tany Afrika Atsimo nisy mainty hoditra anankiray hony rehefa nahita fiangonana tsara tarehibe izy manan-karena be mihitsy any fotsy hoditra tamin'ny andro ny apartheid dia ny sentony izy hoe za mo mainty hoditra dia tsy tafiditra ao dia nahiny feony izy Jesosy ny teny taminy za koa ary tsy tafiditra ao inona moa ny tinambara am'izany raha vao miorina amin'ny resaka firazana raha vao miorina amin'ny resaka karazana hoe za jiosy malagasy ny zao sy ny zao tsy miditra ao anatin'izany mihitsy ny tompo fa izy tonga mba hamonjy ny olona rehetra izy tsy manavaka izy tianao izy ianao zay miaino finonan' Jesosy Kristy zay maha ao anatin'ny fiangonana anao dia aza matahotra araka ny fanambaratra amin'izay banjino izy amaranina nyty fampidirana androany ty dia zao rehefa nahita ny mpanompon'Andriamanitra anankiray matadidy ny amin'ny Lutera isika dia nisy teny nanjary nasandratra tamin'izany hoe Solus Christus zany hoe Jesosy Kristy irery izy ny banjinina izy no ifantohana izy no deraina ary zao asa taonay zao dia nitanjonay dia hoe soli deo gloria tsy ny olombelona nomena voninahitra fa Andriamanitra irery nomena voninahitra hotahinana ianao zay manaraka an'izao fampianarana momba ny fiangonana izao sotra tompoko